Ovakina amintsika ny tenin'Andriamanitra, iarahanareo rehetra mandre, dia izay voasoratra araka ny perikopa ny fiangonana Apokalipsy maneran-tany. Nehemia toko voalohany manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fa 12. Rehefa hitatsika dia ovakina iaraha mandre. Ny nandrenesan'ny Nehemia ny fahantrany Jiosy noho ny tsy mbola nanamboarana ny mandany Jerosalema sy ny alahelo noho izany ary ny vavaka nataony. Ny tantaran'ny Nehemia zanaky Elikia Akalia tamin'ny volana Kiliseo tamin'ny taona 20, raha tany andapa ansosana aho dia tonga hanany anankiray amin'ny rahalahy mba amin'ny lehilahy sasany avy tany Joda, ary nanontaniako azy ny amin'ny Jiosy efa afaka zay sisa tamin'ny fahababona ary ny amin'ny Jerosalema. Ka hoy ny navaliny ahy, ny sisa tamin'ny fahababona zay any amin'ny tany any dia nitondra fahoriana be sy latsa, ary voarodana ny mandany Jerosalema sady nidoran'ny afo ny vavadiny. Ary rehefa nandre zany teny zany aho dia nipetraka nitomany sady niferinaina andro maro, ary nifatihanina sy ny vavaka teo anatren'Andriamanitry ny lanitra, ka nanao hoe: indrisy ry Jehova Andriamanitry ny lanitra, Andriamanitra lehibe sy mahatahotra, zay mitandrana fanekena sy famindrampo amin'izay ty azy sy mitandrana ny didiny. Aoka iay no sofinao, ary hiratra ny masonao, mba ho enonao mivavakay, mivavaky ny mpanomponao zay ataoko eto anatrehanao ankehitriny andro manalina ho an'ny zanak'Isiraely mpanomponao, sy nanekeko ny fahotan'ny zanak'Isiraely zay efa nanotanay taminao, fa izaho sy ny mpianakavy ndraiky dia samy efa nanota avokoa. Efa nanao zay ratsy indrindra taminao zay, ka tsy tandrana ny didina ny lalàna na ny fitsipika zay nandidinao an'ny Mosesy mpanomponao. Hotsarovanao ane ilay teny nandidinao an'ny Mosesy mpanomponao hoe: raha manao zay mahadiso ianareo dia ampihely anareo any amin'ny firenena maro aho. Nefa raha miverina amiko kosa ianareo ka mitandrana ny didiko sy mankato azy, dia hisy voaroka hatrany am-paravody lanitra aza ianareo. Dia avy any no anangonako azy ho entiko eo amin'ny fitoerana iray izay nofidiko ampitoerako ny anarako izy. Ary ireo dia mpanomponao sy olonao izay navotanao tamin'ny herinao lehibe sy ny tananao mahery. Koa mitaraina aminao ary Jehova, mienomy fivavaky ny mpanomponao sy ny fivavaky ny mpanomponao rehetra zay faly amin'ny fahatanahorana ny anaranao, ary ambinina ny mpanomponao anio, ary ao ka hazo famindrampo eo masony lehilahy io aho, fa mpitondra kapoka ny mpanjaka aho. Toizana ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko 7:20. Lioka toko 7:20 manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Ny amin'ny Zakaiosy. Ary Jesosy niditra ka nandeha namaky any Jeriko. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy zay lehibe ny mpamory hetra sady nanan-karena. Ary nitady ahita zay Jesosy izy, kanefa tsy afaka noho ny fahabetsahan'ny olona mifanety satria fohy izy. Dia niazakazaka ny aloha izy ka nananika aviavy izahany Jesosy fa efa andalo amin'izany lalana zany izy. Ary rehefa tonga teo Jesosy dia nindrandraka nanao taminy hoe: ry Zakaiosy, vidina faingana, fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Dia nidina faingana izy ka nampiantrano azy sady faly. Ary nahita izany izy rehetra dia nimonomonona ka nanao hoe lasa ny an-trano any amin'izay lehilahy mpanoty izy. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe: indro tompoko, nitsasaky ny fananako omeko an'ny malahelo, ary misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatreny izany. Ary hoy Jesosy taminy: anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanaky Abrahama koa, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Faranana ao amin'ny epistily misorata amin'ny Paoly an'ny Titosy toko 2. Ny mety ataon'ny antom-panahy sy ny tanora fanahy sy ny mpanompon'olona ary fananarana sy afatra samihafa. Fa ianao kosa dia mila zay mendrika ny fampianarana tsy misy kilema. Ny lehilahy antom-panahy anaro aho ny tena, homotona, hoendry,
atanjaka amin'ny finoana amin'ny fitiavana, amin'ny faharetana. Ny vehivavy antom-panahy koa anary tondra tena toy izay mendrika ny olona masina, tsy ho mpanendrikendrika, tsy ho andevoziny divay be, ho mpampianatra ny zavatra tsara, mba hampianarany vehivavy tanora fanahy ho tia mivady, ho tia ny zanany, ahony tena ho madio amin'ny toe-panahy, hiasa ao an-tranony ho tsara fanahy, anaiky ny vadiny mba tsy tenenana ratsy ny tenin'Andriamanitra. Ny lehilahy tanora fanahy koa anaro ahony tena ka amin'ny zavatra rehetra dia aseho ny tenanao ho fianarana ny asa tsara, amin'ny fampianaranao maneho ny tsy faharatsiana, ny fahamotinana sy ny teny tsy misy kilema izay tsy azo sinina, mba ho menatra izay manohitra sady tsy hisy ratsy tenenany anareo. Ny mpanompo koa dia anaro anaiky ny tompony ka hanao izay sitrapony amin'ny zavatra rehetra, fa tsy hamalivaly, tsy hangala tety, fa haneo izay toe-panahy mahatoky indrindra mba hampahamendrika amin'ny fampianaran'Andriamanitra mpamonjy antsika amin'ny zavatra rehetra. Fa efa naseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika handaa izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filan'izao tontolo izao, ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehon'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy, izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanafotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovany izay olona ho an'ny tenany sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Izany no lazao sy anaro ary andrarao amin'ny fahefana rehetra, aza vela isy anao tsinotsinona anao. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Ivavaka isika isotra an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra raio, nisotra anao noho ny fitahiana sy ny fanambinana nomenao ny fiangonana ndraika natratrarana ity sabata ity, nafana ny dera sy nankalaza sy nanome voninahitra ny anaranao, koa dia atolotra ianao Jehovah zany dera sy latsa sy voninahitra mandrakizay zany. Halleluja. Nisotra koa Tompo noho ny fanambinana sy ny fitahianao, satria raha tsy teo ny fananao masina dia tsy afaka nitondra izany izay nampatsiahy anay ny amin'ny hoe hosokafako ny varavaran'ny lanitra ka androtsako fitena fiainam-biampo anareo, ko asiko teny mafy ny valala tsy hanimba ny vokatrareo, dia avanim-bony voalobokareo hoy ianao Jehovah tompony maro, dia nitondra izany amin'ny mpifaliana izay tamin'ny fanetretenana dia tsy mendrika aza. Koa dia ho tahinao ny mivoakanao sy ny tokantrano tsiraray avy sy ny posy izay nivoahany izany, ka tsy hiverina aminao ny teninao raha tsy natanteraka izay nampandehananao azy tokoa. Dia ho tahinao koa ny voakanao izay tsy mba nanakatolotra Tompo amin'ity herinandro vaovao ity izay hiditra ity, ka mba hitondra mpifaliana ho anao indray, satria zanakao ny vidiana tamin'ny rany zanak'ondry. Dia mitenena ary amin'ny alalan'ny soratra masina sy ny vakiteny izay nivakiana teo, fa mihaino indray izay Tompo, amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty ny lefina nitsangana araka ny soratra masina nangoatana izany, ho azy ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Halleluja, amen. Dia manasa antsika tompolasitiko vavy mba samy amonjy toerana izany. Faly miarabantsika fiangonana paroasy roa, dia ny paroasy n'Ambohimalaza sy ny Ambohimanambola. Tamin'ny heriny a tamin'ny Bevalala, veliko mbola ny Bevalala foana hatramin'izao. Efa tia misehatra maintso ny lasora. Tonga marobe tsika satria androany ny fotoana fifampiarabantsika, fotoana voalohany iaona amin'ity taona 17 sy 2000 ity. Koa dia miarabantsika rehetra tratry ny taona vaovao, ary mirariso sy manonona ny fiadanan'ny Tompo mba ambinina amin'izay ho atao rehetra ny itsika amin'ity taona ity. Amen. Ny mpamboly avokatra, na dia tsisy orana ary dia azo rano ka dia amokatra ny tany avolena. Ny mpiompy avanina ka dia tsisy von'ny barika na von'ny aretina ny biby ompiana rehetra. Ny mpivarotra azo tombony, ny mpanao asa tanana hitombo talenta ka dia ahita fitahina be ny amin'izany. Ny mpiasa birao rehetra dia ho ambinina amin'ny asa izay atao rehetra.
na inona asany na inona asany na any amin'ny fanjakana na any amin'ny privé. Ny mpanao asa fitaterana rehetra koa dia ho ambinina amin'izany asa rehetrarehetra atao izany koa, na mitarikinao fitaterana fiarakodia na camion na taxi be na kalesa na cyclopusy na bajazy na moto taxi na sarety, dia na lakana hitaterana na sambo dia ho ambinina amin'ity taona ty avokoa. Ny tsy manana asa rehetra omen'Andriamanitra asa, ny tsy manana fidiram-bola dia omen'Andriamanitra fidiram-bola daholo amin'izao fiainana sarotra izao. Raha tsy faly amin'izany ro aza mitehaka mafy. Ao mba mite hafa ianao tonton tantina atao tokantrano ato ataovy mafy mihitsy hoeniny manodidina hoe zay indray le tehaka ao ambadika eo, inona ary ty tehaka isaky sanandro ty. Mahafinaritra zany fa dia miarabantsika rehetra tratry nyty taona tia izay. Dia arabaintsika daholy ny voakan'Andriamanitra zay manaraka ny radio fanambarana na atao am-piangonana tsika meny toroteny koa, dia miarabanareo zay miainga aveto lasorany toroteny, ary arabaina ihany koa ireo voakan'Andriamanitra rehetra any ampitan-dranomasina any tsy ho voatanisy eto satria ny fotoanantsika dia efa mandeha dia mandeha ary miazakazaka. Zay no ela fa andeha fitiantsika kely ny afatritsika tamin'ny sabata heriny tao, satria dia mifampitohy amin'ity afatra androany izay nyvakina tamintsika tamin'ny alalan'ny perikopy tao, dia ny amin'ny mandany Jerosalema izay rava. Tsy mba mandany Jeriko indray zany ty fa mandany Jerosalema. Raha naheno tsara tsika tamin'ny afatra tamin'ny heriny dia izao, efa fantaritsika ny afatra ny bokin'ny Apokalipsy ny mikasika nyity fandraisana ny marika ity, na eny amin'ny andro na eny amin'ny tanana, ho fanerenan'ny olona ekohoko ny lomobibidy sy ny sariny, ary ampamono ho an'izay tsy mety mekohako ny lomobibidy sy ny sariny, tsy avelany vidy tsy avelany varotra, fampandraisina marika. Efa nazavaintsika tamin'ny fampianarana indrindra fa reo promotion voalohany tany amin'ny 1994-95 tany ho any, dia efa samy efa nanazavana ny hoe misy karazana puce izay ho ampidirina amin'ny olona mba hampandraisana an'io marika io, mba ahafahanao miasa, ahafahanao mampiasa ny banky, ahafahanao mivarotra, ahafahanao manondra netana, ahafahanao manafatretana, ahafahanao mitsabo-tenany amin'ny hopitaly, ahafahanao mampianatra ny zanakao, ahafahanao mamboly sy ny sisa sy ny sisa. Dia tsy maintsy hampiandraisana marika ianao zany. Zany hoe mikasika ny fiainanao ray manontolo mihitsy zany no tafiditra ao anatin'izy io, mba ahafahanao mandeha voyage makany ivelany any amin'ny firenen-kafa tsiraray avy any zany, na hiasa ianao na hianatra ianao na mba hanao vakansy ianao touriste ianao zay ataonao zany, dia mila manana ny marika io ny olona tsiraray avy. Dia nambara tamintsika fa ny zava-misy zany amin'izao fotoana zao miafinany izy io fa manangasanga. Mbola vao naheno vaovao avy any ampitan-dranomasina any tsika zao fa any Belzika any amin'izao fotoana zao dia fa ny tanana kavanana efa sina piso ny fanondro marika zany. Dia iny tananao iny zany rehefa manokatra ordinateur anao zany, na ataontsika hoe miditra ao amin'ny trano anankiray ianao birao, na mety ho avy amin'ny hoe andeha métro ianao na andeha avion sinsisa ianao, dia le fanondronao iny fotsiny no apetraka ao amin'ilay toerana, dia afaka miditra ianao, dia afaka misokatra ny kodin'ny ordinateur anao, dia manomboka amin'ny zavatra tsy kelikely ohatr' zany le izy. Dia nefa raha ndray asiana piso indray ny amin'ny tanan'ny olona hoe mba hahafahanao mampiasa ny banky, ka rehefa makany amin'ny banky ianao zany dia tsy mitondra carte intsony fa iny piso ny tananao iny ihany no anaovanao versement volany amin'ny banky sy akanao volany amin'ny banky sy ny sisa sy ny sisa. Dia hoe fanerenan'ny olona andray an'izany marika izany. Na ho tanteraka zany na tsy ho tanteraka dia aoko ho fantatritsika fa zavatra efa nambara ato amin'ny soratra masina zany. Mafy ny fanenjena
ho an'izay tsy handray izany marika izany fa ho tonga hatrany fanameloana ho faty fa mafy koa ny fampitandremana nataon'Andriamanitra fa raha misy resy ozy izy ka mandray izany marika izany dia izy no isotro ny divain'ny fatezeran'Andriamanitra ary dia mazava tsara fa zay rehetrarehetra maty eo ampandraisana an'io marika io dia tsy hitsangana amin'ny fitsanganana maty voalohany fa ny amin'ny fitsanganana maty faharoa izy ireo vao hitsangana dia ho any amin'ny farihy afisolo-fara fa ireo zay maty ao amin'ny tompo ka tsy nandray izany marika izany dia hitsangana amin'ny fitsanganana voalohany ka hiara-manjaka amin'ny Kristy arivo taona sy ho an'izay velona ka mbola mitoetra no akariny antsenan'ny tompo eny amin'ny ranolanitra zany hoe nitoetra tsy nandray ilay marika mafy dia mafy fo isika araka ny fanazavana natao rehefa mitranga io fa izao no fotoana fiomanantsika amin'izany amin'izao fotoana izao ary dia io fekofana io dia naperakitsika mazava tsara fa raha ny andro ivavahana dia ny alahady raha ny Jesosy topoina dia ny maty zoma ireo zavatra ireo zany no ivoany io lalàna io anerenan'ny olona rehetra ekohaka nolon'ilay bibidia sy ny sariny dia ho aiza ary ny toerana misy atsika raha ohatra ka tsy teny izao tsika dia efa miomana sy vonona ny amin'izany trangan-javatra izany mbola tsy mipoaka ilay izy eran-tany fa efa manangasanga any ho any amin'ny fandrosoan'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao noho izany dia nalefa n'Andriamanitra meloa izany resaka izany mba ho fahatsiarovana ho fampatsiarovana itsika indray fa ndrao dia matoritory isika izany akory ny tsy midika hoe dia tsy hianatra tsony zany tsy midika hoe dia tsy hiasa itsony dia tsy amboly tsony zany dia tsy varotra tsony zany fa zao aloha dia mbola araroty ny fotoana afahantsika manatanteraka ny fianarana zay ianarana ny asa zay atao ny fitadiavana sy ny fivelomana dia mbola ataovy satria mbola tsy miatra ty amintsika zany taka an'io lalàna efa mivoaka io hoe fanambadiany lahy sy ny lahy sy ny vavy sy ny vavy dia efa misy firenena efa manaiky an'izany manambady ny lahy sy ny lahy sy ny vavy sy ny vavy dia amasinina any am-piangonana fa efa mandeha miely miparitaka miparitaka nefa rany ho tonga aty amintsika koa zany za aloha dia efa milaza amintsika fiangonana antsika voaka malagasy zay meno amin'izao fa raha mbola za no atao hoe paster mbola ny fidian'Andriamanitra dia tsy anaiky an'izany lalàna zany mihitsy eto amin'ny firenena malagasy hoe ho atao eto zany fanambadiany lahy sy ny lahy sy ny vavy sy ny vavy zany na inona toerana misy anaty hitsangana no ohatra hatramin'ny farany raha anaraka ahy nareo dia andao raha tsy anaraka anahy nareo dia mandeha rereny ny anohatra an'izany fa tsy ho ampidirina eto amin'ny firenentsika malagasy zany zavatra momofady zany andriganan'Andriamanitra ny firenentsika zay efa atao hoe anatin'ny fahaseranana aty izay no amin'iny resaka iny fa izy hoe mifanohy amin'izany ity perikopantsika ty raha miresakitsika ny amin'ny tantaran'ny Nehemia ty atao amin'ny Nehemia ty dia miresaka izy ny amin'ny nirodanany mandan'i Jerosalema sy ny fahorian'ny vahoaka tamin'izany satria nidorana tamin'ny afo ny vavahadany misy mandana joro tao Jerosalema fa noho ny adalàna sy ny fialan'ny vahoaka n'Andriamanitra tao Jerosalema tamin'Andriamanitra dia tonga ny fahavalo nalefa n'Andriamanitra ny Babiloniana nandravany io firenena Jerosalema io sy ny vahoaka tao nitondra azy ho andevo mba hampitany Babilônia fa rehefa niverina avy tany Babilônia izy ireo satria ny fona sy ny bebaka tamin'Andriamanitra dia afaka avy any indray dia nanangana an'io mandan'ny Jerosalema io itsika tsiraray avy koa dia misy manda manana manda ny fiangonana apokalipsy koa dia manana manda ary rehefa rodana ny mandanao dia mirodana koa ny mandany anankiray dia mirodana koa ny mandany anankiray dia mirodana daholo ny manda rehetrarehetra dia rava zany le manda rava tanteraka inona ny antony mety maharodana sy ny mahandravanyio manda io dia noho ny fiemorana sy ny fialan'ny vahoakan'Andriamanitra tamin'Andriamanitra
dia zao ny voalaza tao amin'ity Nehemia toko voalohany ity vakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ny taranaky Nehemia zanaky Akalia tamin'ny volana Kisleo tamin'ny taona faharoapolo raha tany andapa any Sosana aho, satria Nehemia zany dia olona miasa ao amin'ny lapan'ny mpanjaka ny Medianina sy ny Persianina, nefa mpaminan'Andriamanitra. Dia tonga nany anankiray amin'ny rahalahy kosa izy mba ny lehilahy sasany avy tany Jota ary nanontaniako azy ny amin'ny jiosy efa afaka izay sisa tamin'ny fahababoana ary ny any amin'ny Jerosalema. Ka hoy navaliny aho, ny sisa amin'ny fahababoana izay any amin'ny tany any dia mitondra fahoriana be sy latsa ary voarodana ny mantany Jerosalema sady nidoran'ny afo ny vavahadiny. Ny sisa amin'ny fahababoana izay any amin'ny tany any ozy izy dia mitondra fahoriana be sy latsa ary voarodana ny mantany Jerosalema sady nidorana ny afo ny vavahady. Izao ny sary azontsika raisina amin'izany hoe mitondra fahoriana be sy latsa ary nirodana ny mantany Jerosalema sady nidoran'ny olona tamin'ny afo. Fa nanina moa ireto mitondra latsa sy fahoriana be? Mazava fa niala tamin'Andriamanitra, niala tamin'ny lalana niantsoan'Andriamanitra azy, niala tamin'ny lala mainty sy ny lala marina. Dia zany nahazo azy voan'ny latsa sy tratran'ny fahoriana be hoe zaiko efa tenenina hoe tsy izy io lalana io ko mbola nitsofotsofoko ao ihany. Zao tany Babilôna ny hafarany fa efa tsy izy io Jerosalema io mbola misisika ao ihany, tany Jerosalema fahoriana be ny latsain'ny olona. Tanena mivoato ao Jerosalema tao mbola mifikifikitra ao ihany. Dia ny olona moa zany tsy nalala fa noho ny adalan'ny zanak'Israely sy ny mponina tao Jerosalema nahatonga azy ho tratran'ny fahoriana sy tratran'izao latsa izao. Dia teo nahazo ny anjarany teo. Fa ina ny zavatra nitranga? Andininy faefatra, raha rehefa nandray izany teny izany aho dia nipetraka ny tomany sady ny ferinaina andro maro ary ny fahadianina sy ny vavaka teo anatrehan'Andriamanitra ny lanitra. Rehefa nandray izany fahoriana zany dia ny fahadianina sy ny vavaka teo anatrehan'Andriamanitra. Inona ilay vavaka natao tamin'izany? Zao ny vavaka natao. Andininy fahavalo. Arotsorovanao anie ilay teny nandidinao ny Mosesy mpanomponao hoe raha manao izay mahadiso ianareo dia apely anareo any amin'ny firenena maro aho. Nefa raha miverina aminy kosa ianareo ka mitarina ny didiko sy makatoa azy, na dia hisy voaroka hatrany am-paravodilanitra azy ianareo dia avy ihany no hanangonako azy ka hoentiko amin'ny fitoerana izay nofidiako ampitoerako ny anarako izy. Ary ireo dia mpanomponao sy olonao izay navotanao tamin'ny herinao lehibe sy ny tananao mahery. Rehefa nandray izany fahoriana zany Nehemia nahazo ny vahoakany dia nitomany sady ny ferinaina dia ny vavaka sy ny fahadianina teo anatrehan'Andriamanitra ny lanitra. Nisy gazety nivoaka tamin'ny herinandro Basy Vava. Dia ho an'izay nividy an'ilay gazety dia nahita an'izay votoato-kevitra nyresahana tao. Fa ho an'izay mpamaky titra fotsiny dia voavitaka ny titra fotsiny eo hoe Pasteur Mayolla miantso ny FFKM anao tanàna maty. Zay ny lohatenin'ilay gazety. Hoe za miantso ny FFKM anao tanàna maty. Dia be da be ny tantaramiko hevitra be teny ambony taksi be. No hoe tena fahoana koa nidirany lery amin'izay tanàna maty e. Fa inona ny teny io bandy io atao hoe? Dia sasany iray manao hoe tena aleo rangaha ho vonoina dia hatsangany amin'ny maty a. Fa efa tena fa ratsy maty io tsy mitsangana amin'ny maty. Dia sasany iray manao hoe inona ary nidiran'ny fivavahana amin'ny resaka politika. Dia sasany iray manao hoe ko ny mpanao politika ihany manabory ty firenena ty fa aloha hoentiny mitondra fivavahana indray e. Dia ady hevitra mandra-piala ny taksi borosy hatrany amin'ny fianganaka hatrany amin'ny are farany dia tsisy resaka fa tsy zay. Tsy mbola misy mahita an'izay voasoratra ao anatiny nefa ny ireto fa lohateny fotsiny no hita. Dia be da be ny manontany efa ahoana io? Inona ny tiany ho resahana? Kanefa ny zavatra ny resahana io dia ilay resaka tao amin'ny radio Antsiva nalefa tamin'ny radio antsika. Hoe inona ny vahaolana hamana n'ity firenena ity dia ilay zavatra nambarako hoe fifadikanina ihany no hamana ty problème ity. Ka manao tahaka ny mponina tany Ninive, ny firenena malagasy sy ny vahoaka malagasy ray manontolo
hatrany amin'ny filoham-pirenena ka hatrany amin'ny zaza voateraka. Izany hoe manao antso fifadikanina ny filoham-pirenena sy ny fiangonana rehetra dia mifady ihanina mandritry ny indray andro, tsy misy miasa ny mpiasa rehetra, tsy misy mianatra ny mpianatra rehetra, tsy misy mivarotra ny mpivarotra rehetra, tsy misy manao fitaterana ny mpitatitra rehetrarehetra, fa dia samy mivavaka sy mifady ihanina daholo. Zay tsy manana fiangonana dia ao an-tranony ao no mivavaka sy mifady ihanina. Zay manana fiangonana dia mamonjy ny fiangonana zay akaiky azy. Izany hoe satria tsisy tômôbilina, tsisy fitaterana, dia ianao zany zay fiangonana akaiky anao ny idiranao. Raha katolika ny akaiky anao dia ao no midira, fa za mitady taxi be satria tsisy taxi be hiasa amin'izany. Hoe za netsika ny fiangonako any Bomarina na any Bomalaza. Fa zay fiangonana rehetra dia sokafana daholo, dia samy miditra amin'ny fiangonana io daholo zay akaiky tanànao, dia samy na fiangonana katolika io na protestant na zokony na zandry na sabotsy na lahady na musulman na inona zay akaiky anao dia idiro daholo. Ato any ifady ihanina, ato any ivavaka amin'Andriamanitra. Dia hatrany amin'ny biby fiompy mifady ihanina daholo, ny omby, ny ondry, ny osy, ny alika, ny saka na ny voalavo ary dia tsy mahita haniko hanina amin'izany. Hatrany amin'ny zaza minono tsisy mihinan-kanina daholo, fady ihanina. Zay ny nataon'ny mponina tany Ninive, nangataka tamin'Andriamanitra, nangataka famelan-keloko dia mba azo famindrapo, dia navotana ilay firenena tsy naringana. Zay ny zavatra nresana tamin'ny radio Atsiva. Dia io zany navadiky ilay gazety hoe miantsony FFKM paster Moela anao tanàna maty. Filazany ao anatiny ao fomba fiteny ozy izy ny tanàna maty, fa raha izany dia mibebaka daholo zany ny olona ka anaraka an'izany ary ve ny malagasy sasasasany ny firenena. Fa zay ny vahaolana hita amahana ty voatsika aingana amin'izao krizy zao. Dia fomba fanao zany atao misoratra masina feto ary na Nehemiaza nahitan'ity problème be tamin'ny vahoaka n'Andriamanitra ity, dia sady nivavaka no ny fady ihanina ka niteny hoe ianao Andriamanitra dia efa nampanantena ny 15 hoe raha manao zay mahadiso ianareo dia ampiela ianareo any amin'ny firenena maro aho, nefa raha miverina amin'ny kosa ianareo ka mitarina ny didiko sy makato azy, na dia isy voaroaka hatrany am-paravodilanitra azy ianareo dia avy any no anangonako azy, hoentiko any amin'ny fitoerana zay novidiko ampitoerako ny anarako izy. Ozy izy hoe ianao Jehovah dia efa nilaza fa raha manao zay mahadiso ianareo dia ampiela ianareo ny firenena maro aho, dia azo raisina koa zany amin'ny fiangonana antsika. Ato amin'ity fiangonana apokalipsy ity, zay nanao zay nahadiso, zay ny vilivily lalana, zay ny kiomikiomy sy zay rehetrarehetra nanao zay zavatra tsy mendrika, dia nampelezin'Andriamanitra ny firenena maro any. Ina moa ny dikan'izany? Navoakany tao amin'ilay firenena ianao zany, navoakany tamin'ity firenena ty ianao. Raha raisiny hoe ty fiangonantsika ty firenena anankiray, dia nalefa nandehandeha tany amin'ny zay rehetrarehetra dia nananganangana tanàna tany, zany hoe nananganangana fiangonana tany. Zay tsy natsangana fiangonana dia nidikitra tany amin'ny fiangonana zay azo midirana rehetrarehetra tany. Na eliny tany satria nanao zay nahadiso, nampeleziny tany. Fa raha miverina kosa reo olona reo amin'Andriamanitra mifony sy ny saina, dia averiny ary ampitoeriny amin'ny tanàna sy ny teny fikasana zay efa nomeny azy. Dia maro tamin'ireo olona efa niely reo no efa niveriny. Ohatra amin'izany zao Ertina. Io izy io tehaka tsara mitsangana kely Ertina, sady efa fotsy manga tsara mihitsy izy io hitan'ny rehetrarehetra. Maro zay efa tany ivelany tany nampielezin'Andriamanitra tany, rehefa tena nibebaka tonga saina niverina dia naverina atao amin'ny fiangonana. Dia manontany izy hoe za ve Farantsa very sa ondry very sa zanak'Adala? Dia ny zanak'Adala tonga saina dia maninona? Miverina. Farantsa very izy tadiavina, raha ondry very izy tadiavina. Fa ry Ertina tsy nitadiavina, fa tonga dia nody izy. Fa tonga inona izy zany? Tonga saina izy. Tonga dia ovakofaka ny samboato ozy izy, fa tonga saina ny zanak'Adala. Dia mbola mitohy ninona ozy izy? Lanonana. Zany hoe zao manomboka mitohy zany ny lanonana zao ozy izy. Fa zay nampelezinao ozy izy, ka raha fa hiverina sy bebaka tokoa reny dia averina amin'ny tanàna. Dia andenga tsika hiresaka n'ity manda ny rodana ity, satria be da be itsika no mirodana ny manda antsika. Iny moa ilay hira hoe mirodarodana.
mirodana ny manda tsy haiko tsara io fa nareo mahay fa ny feony ihany ny haiko tsy de haiko ny tonony fa ny feony ny tena haiko ka andeha ry jerevantsika ity manda ty rehefa nyrotana de ho areny io manda mirodana io mety maro amintsika ny manana manda efa mirodana fa androanytsika anarina azy tsika olona salama tsara ianao tao a dia nirodana ny fahasalamanao nirodana ny manda ny fahasalamana zany olona nanana mpivelomana ny lamina tsara ianao a dia lasa sahirana amin'izao fotoana zao nirodana zany ny fivelomanao no manda ny fivelomanao ny lamina tsara manda ny fidiram-bolanao ny lamina tsara nirodana manana tokantrano ny lamina tsara ianao nirodana tokantranonao nanana zanaka endry tsara ianao nirodana ny fahendren'le zaza nirodana ny manda n'io zanakao io a fa dia lasa mifokarongono lasa misorotoka lasa manenjika ty sy manenjika ry lasa tsy mivavaka itsony fa dia efa lasa mikavina ny tovivavy tovilahy lasa mikavina tsisy nitsitatsonzy anaovana azy ny akanjo anaovana nirodana daholo le fahendrena nirodana manda io teo amin'ny zanak'Andriamanitra satria ty mandany izy ty mirodana ty mandany Jerosalema io mirodana io a mandany ty Jerosalema ty mirodana dia nisy lehilahy anankiray ity Nehemia ty izay nivavaka tamin'Andriamanitra nahazo alalana tamin'ny mpanjakany andeha ho any amin'ny vahoakany anangana izany manda nirodana izany ny zavatra nitranga voalohany tamin'io Nehemia toko faharoa tsika raha mijery ny 10 dia tsy faly tamin'izany ny olona Nehemia toko faharoa ny 10 raha nare izany Sambalahy Horonita sy ny Tobia Monita mpanompo dia sosotra loatra izy satria nisy lehilahy tonga hitady izay asoany zanak'Israely naninona izy sosotra izy satria nisy lehilahy tonga hitady izay asoany zanak'Israely io zany dia zavatra ara-tsoratra masina raha vao misy olona anankiray mitondra zavatra aso ny hafa dia tsy maintsy misy olona sosotra any ahoana no ho afahanao amin'ny fantranao ty olona ty ahoana no alaminao ndray ny tokantranony olona ty efa mikorotana ambony ambany io ahoana no amboarinao ndray ny fidiram-bolany ty olona efa sahirana efa mahatra efa mijaly ty ahoana no amboarinao ndray ny fiainam-panahany reto olona efa manompo anay ety tsy efa niala tamin'ny fahazavana sy ny fahamarinana io tsisy manaiky an'izany fa nateo aza zany rehetrarehetra zany a raikitra fa nanaiky daholo ny olona rehetrarehetra anangana ny manda Nehemia toko fahatelo satria samy nalala samy mahafantatra ny manda ny mirodana samy nahita ny manda mirodana dia ny manapa-kevitra ny rehetrarehetra anangana ny mandany zao ny fomba nyresahany azy ato amin'ity Nehemia toko fahatelo ity nanaovana ny mandany Jerosalema sy ny vavahadiny 1:1 dia nitsangana Eliasipa mpisorona be sy mpisorona ralany ka nandrafitra ny vavahadin'ondry dia nanamasina azy izy ka nandatsaka ny lela vavahadiny hatrany amin'ny tilikambo ame ka hatrany amin'ny tilikambo anaela no namasinany ary manarakaraka ireo dia nandrafitra koa ny mponina tany Jeriko ary nanarakaraka ireo indray dia nandrafitra koa Zakora zanak'Imri dia jereo tsara amin'izay fa tany sana amin'izay nanarakaraka an'ireo dia nanao koa ty nanaraka nikaraka an'ireo dia nanao koa ty ravakiny io toko fahatelo dia any 14 nanarakaraka ireo dia nanamboatra koa Meromota 15 nanarakaraka ireo dia nanamboatra koa ny Tekoita 17 manarakaraka ireo dia nanamboatra koa Melati 19 manarakaraka ireo dia nanamboatra koa Ziela 19 nanarakaraka ireo dia nanamboatra koa Refaita zany Kora komandiny ny atsasaky ny feny Jerosalema komandiny maramila zany nanao koa koatra ny vahoaka nanarakaraka ireo dia namboatra koa Jedaia zanaky Aromafa dia teo amin'ny tandrify ny tranony ihany satria mandalo amin'ny tranony zany le manda tonga dia nitandrify eto amiko ty ny any ho amboariko fa ty ny mba tandrify ahy dia samy nanao ny tandrify ny azy teo zany 19 nanarakaraka dia nanamboatra koa Nehemia 17 nanarakaraka dia nanamboatra koa ny Levita zany mpisorona rehetrarehetra namboatra manda daholo koa zany vahoaka zany nanao dia nandray anjara koa ny
ataontsika hoe ny missionnaire ny evangeliste ny pasteur ny loolona nandray anjara koa fa tsy mpibaiky fotsiny le manao hoe op nefa tsy manakisaka kely an'le tobila kory na manosy. Andininy fa 20 ary manarakaraka ireo dia namboatra koa ny mpisorona. Andininy 13 manarakaraka ireo dia namboatra koa Benjamina sy Asoba teo amin'ny tandrifin'ny tranony ihany. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Azari zanaky Misaela zanaky Anania teo anilan'ny tranony ihany. Izy ny olona ay mety koa na dia izay tandrify anay eto ny any amboariko fa ty tandrifin'ny tranoko ty dia mba voary ny tanànako fa zany namboatra ny mandako eto tandrify ay eto. So dia tsy amboariny zalahy eo ny tandrify anahy mba izy hipetrahako tsara dia namboariny koa ny tandrify azy. Andininy fa 20 hatreto ambony vavady tsovaly dia namboariny misorona dia samy teo amin'ny tandrifin'ny tranony avy. Andininy 20 manarakaraka ireo dia namboatra koa Zadoka zanaky Imera dia teo amin'ny tandrifin'ny tranony ihany. Andininy 30 manarakaraka ireo koa dia nisy namboariny Anania zanaky Selamia sy anona faheniny zanaky Zalafa sa Selima zanaky Selimia sy anona fahenina zanaky Zalafa. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Mesolama zanaky Berekia dia teo amin'ny tandrifin'ny efitranony ihany. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Malkia isan'ny mpanefy volamena. Na ny mpanefy volamena koa zany dia manamboariny koa ny mandany satria so angalarin'ny olona ny volamenany. Nanamboarana izay tandrify azy koa zany. Dia io le fiara tanamaro dia toe fananganana amin'ny manda. Za zao maheno hoe tsika tia lasoro zao hividy tany dia samy vidiny metra carré any. Tiany anany metra carré. Tia ny tandrify anahy dia tia ny petrako dia vidiko ny ahy ty. Samy vidiny azy. Fa misy ny sasany dia efa mamboatra an'izay tandrifiny azy arakaraka ny alavany atra ty dia tia ny any zakako. Tia tamboray manontolo ty atrarikatra ty dia za no amboatra anazy. Zany hoe misy mavidy metra carré maromaro zany. Ho an'izay mba tsy mavita dia izay mba tandrifiny ihany ny azy ny vidiny. Izay fanaova tanamaro zay nanaovana ny manda tao zany a. Dia jereo fa zany anie ny fiasantsika na manorina fiangonana. Tsika namorona fiangonana Ambohimalaza io zao. Tsika manorina fiangonana Ambohimanambola io zao. Tsika manorina fiangonana Lasora io. Tsika mbola manangana fiangonana amin'ny paroasy rehetrarehetra. Amin'ny fiangonana Tsararafy jereo tsy zany nataontsika. Mitondra M7000 mitondra fanorenana. Mbola misy manome akoatran'izany ary. Dia samy manao izay tandrifiny azy eo. Manangana ilay fiangonana. Tahaka ny hoe manangana manda anankiray. Dia iny fa mitsangana tokoa ilay izy. Ary rehefa mitsangana amin'izay ary ilay manda, inona ny zavatra nitranga? Ao amin'ny nomero io, toko 7. Nehemia manko azafady. Nehemia toko 7 manomboka ny 3:30. Isika. Nehemia toko 7 3:30 satria fa mandeha ilay fanorenana. Inona ny zavatra nitranga? Nataony fahavaliny Jiosy isakanana azy tsy hanao ny asa. Ary rehefa reny Sambala fa nataonay ny manda. Dia tezitra sady sosotra loatra izy ka ny omeny Jiosy dia niteny teo natren'ny namany sy ny miaramilany Samaria hoe inona no ataon'ireo Jiosy osa ireo. Haleo tena va ireo? Havony zavatra atao fanatitra va ireo? Hatsangana ny indray andro va ireo? Hatsangana ny vato amin'ny lavenina miavotra va ireo? Ary Tobia Monita dia teo anilan'ny Sambala ka dia niteny hoe na dia ny Amboholo aza miakatra eo amin'izay natsangany dia aravany manda vato nataony. Tsangana ny fahavalo amin'izay. Rehefa hita fa manomboka nandeha ilay manda miakatra dia jereo ao tsika manorina fiangonana io koa. Fa io ny tany sy ny namasinsisy satria teo aloha dia trano kala, trano bozaka, trano nombo, trano ivavahany, trano tsisy dikany mahamenatr'olona. Dia na ny olona aza mba te hivavaka vao mahita an'ilay trano ivavahana dia iza ny hiditra amin'ny trano ohatran'ny trano nombo io. Na kristiary ve dia anay koa ho ateraka anatin'io trano ao. Dia tsy miditra ny olona fa dia re tsika samy ato anatiny ihany dia ao dia tonga amin'ilay fitenenana hoe mikafiry ao. Dia rehefa avy ny olana dia mitete dia ao anatiny ao aza dia mando ohatran'ny tanimbary. Dia izy ny olona inona koa mba vitan'ireo mba mizezizesta anao fiangonana lehibe eo. Inona ataon'ireo Jiosy osareo? Zany hoe inona ataon'ireo olona mahantra ireo dia anangana fiangonana lehibe nefa olona mahantra ireo dia memezan'ny olona fa mitapy. Vo mihitsy ilay apokalipsy. Olona mahantra velona reo daholo dia anao fiangonana lehibe 40 mètres hony e. Anao fiangonana lehibe zao mètre hony e.
Tena fiangonana lehibe maneran-tany ony. Aisika mba volanaovan'ireo an'izany. Dia aizany olona vava ohatra an'izany. Dia ireo fa dia hatsangana an'io ozy izy, hatsangana indray andro va ireo. Io trano be dia voatsangana ao anatin'ny indray andro. Jereo rehefa afrina tao mbola io ihany. Dia ozy indray ty le toby ety. Io aza na dia manangana, amboolo ary miakatra amin'io fotsiny dia efa mandrodana an'io fa aza taitra amin'io ianareo. Zany ny vavan'ilay fahavalo. Marina ve zany sa tsy marina? Raha tsy marina ary zany aza mitehaka anareo. Efa miaina amin'izany ve tsika sa tsy miaina amin'izany tokoa? Miaina amin'izany si. Tsika zao hoe milatsika hoe vitany dia vita 2 metra carré isaky ny olona arak'izay zakany dia efa misy miteny. Olona osa rery ve dia mba vita 2 metra carré amin'io. No anindreo ary tsy hitany. Sasany aza hatramin'izao mbola tsy mahavity fotsy sy manga. Latsain'ny olona ohatran' izany. Mody mizesty hoe fotsy sy manga eo hoe tsy mahavity ninindreo. 9:30 dia ozy izy Nehemiah vavaka. Menory Andriamanitra eo fa atao tsinotsinona izahay. Zany tokoa ve tsika? Atao ino tsika? Ataon'ny olona tsinotsinona ny havana zany. Tany mahiolona eo, inona mbola petrapetrahana. Miala atao dia ampianay. Zay tsy hanampy. Raha mbola ao. Dia ao nozy izy. Menory Andriamanitra eo fa atao tsinotsinona izahay. Koa tsingereny hoe ondony ihany latsa taona. Areo kobabany amin'ny tany izay ababoany izy. Aza manarona ny elona, ary aza vonoina tsy eo anatrehanao ny fahotany, fa mampatezitra anao teo anatrehan'ireo mandrafitra izy. Vavaky Nehemiah, atsingerena eo andoana ozy izy ny latsa taona. Dia miala tsiny amintsika, fa ireo olona mandatsa latsa antsika rehetrarehetra reo, na havana io na ray-tapo na inona io, hitsingerina amin'ny lohany daholo io latsa nataon'io. Amen. Fa aza miraharaha fa velao ao. Velao ny datsa latsa sy fanaony eo. Fa raha pitso raha afaka pitso reo indray nandoalika sekoako amin'ny tombotsika eo. Misy obolana gasy zay aza tositosika n'inona ozy izy? Ny ondrobotry. Fa tsy fantatrao zay. Anao kampana. Fa tsy mieritreritra hoe osa sy mahantra tsika amin'izao fotoana zay dia hantra mandrakizay eo. Azafady. Fo ny tompo anapaoriana folona ianao fa na izany ary dia olona mananinona ianao izy. Manan-karena ianao. 9:30. Ka dia narafitra ihany ny manda. Ka dia tafakambana avokoa hatrany amin'ny sasany miakatra fa nazoto ny asa ny olona. Ary rehefa reny Sambala sy Tobi sy ny Arabo sy ny Amonita ary ny Astodita fa voatsangana ny mandan'i Jerosalema ka efa voavoatra izy rava dia nirehitra mafy ny fatezerana ary nyray tetika izy rehetra andeha amelany Jerosalema ka nimba ny asa. Narafitra ihany ny manda na dia teo aza ny etsoeso sy ny latsalatsa nataon'ny olona. Tedaka sy eo ianao fiangonana lehibe dia olona ataona aizako navitahan'ireo an'io fa olona efa voro apoaka reo te hisekoseko hoe zao olona tsisy Andriamanitra tsony aoko. Olona zavatra efa nanao fotsy manga zany efa fa tsy izy tsony zany. Inona koa ny Andriamanitra amin'ireo avitahan'ireo an'izany. Dia manesoneso antsika ohatr' izany kanjo io tokoa le asa fa niakatra le rindrina nanomboka nanafo nanomboka nirana amin'izay ny masony. C'est pas possible fa hoana ndao ranga korotanina ndao ranga atao tsy andravana an'io a. 7 Nehemiah 9:7. Dia nivavaka tamin'Andriamanitra izahay ka nametraka mpiambiny indray iandry azy andro amanalina no ny fatahorana azy. Izany hoe raha vao mitsangana zany ny fahavalo manohitra ny asa ataontsika, ny zavatra maika ataontsika dia tsotra. Ny maninona? Vavaka indray izay. Tsangana indray fahavalo ity, tsangana fahavalo indray vavaka indray amin'ireo fahavalo ireo. Iambina na amin'ny alina azy. 9 Ary hoy ny Joda, miaina ny herin'ny mpitondra entana ary be ny korotam-bato sy ny tany ka dia tsy maharafitra ny manda izahay. Ary kosa ny fahavalonay tsy halala izy nahita ary tsy tonga eo vony isika raha tsy tonga eo voany isika ka hafaty azy ary ampitsahatra ny asa. Jerevitsara hoy ny Joda. Ny ao anatiny zany hoy ny Joda tao anatiny tao le jiosy zany miaina ny herin'ny mpitondra entana
tsy mataona tany any ambomarina itsony, tsy mataona briky itsony ny fandroenana fiangonana io, ary be ny korotam-bato sy ny tany ka dia tsy maharafitra ny mandy izay. Io le raikitra ny ady ao amin'ny komity ny fandroenana sy ny mpiasa ao. Dia misy manay zay rangaty ianao tsony ataovina ianareo zay tsy mahavita mandrafitra an'io tsony. Korotaniny devola io dia fahafarako foana raha vao manao fandroenana zany ma dia miembena mibavaka fa tsy maintsy ampediny devola eo anareo. Izay tsy vita tsony io, tsy zaka io fa eta mavesatra sa aza mababy eta mavesatra amin'ny olona. Misy manao an'izany ary ny mampareo mialatsiny amin'ny roa olona dia ny loa olona no manao fitenenana ohatran'izany. Hoe aiza nazakan'ny olona an'io, jereo ty korotam-bato tsy marafitra ny vato tsony io, tsy vita tsony io e. Zay ty anao tsony, tonga dia pepona ny olona dia akivina ny olona. Reraka ny fiangonana, reraka tsy vita io. Ianareo ny ty azo dera tsy te section communio ao fa tsy vita tsony io asa io, ajanony io, atsaharo io, ametra-pialany zay. Miena ny herin'ny mpitondra entana. Ina moa ny dikan'izany? Miena ny herin'ny mpitondra entana, miena ny herin'ny olona mpitondra fanatitra M7000, miena ny herin'ny olona mpitondra fanatitra naovana fandroenana amin'ny fiangonana eo atoerana, miena ny herin'ny olona mitondra fanampiana amin'ny asan'Andriamanitra. Ka tsy ho vita io, tsy ho vita io, ozy izy ny jiosy. Andao ataontsika izay ampitsahatra ny asa. Andininy fasivy, anono reny fahavalontsika ny miatoko faefatra andininy fasivy, anono reny fahavalontsika fa efa fantatra izany, fantatra ny Nehemia zany ny teknikan'ny zareo ampitsahatra ny asa, sady efa nofoanan'Andriamanitra ny heviny dia niverina any mandy izahay rehetra samy ho any amin'ny asany avy indray. Ary hatramin'izany andro zany ny atsasaky ny zatovy dia nanao ny asa, ary ny atsasany kosa nitana lefina amapinga sy tsipika ary akanjo verovatratra. Ary ny mpanapaka dia teo ivoan'ny fianakaviana rehetra mijoda. Ary izay nandrafitra ny manda sy ny mpitondra entana sy ny nanangona korotam-bato sy ny tany dia samy niasa tamin'ny tanany anankiray, ary ny tandefina kosa tamin'ny tanany anankiray. Ary mpandrafitra rehetra dia samy nanana ny sabany voafehy tamin'ny valahany avy ka dia nandrafitra. Ary mpitsokany Anjomara dia teo anilako. Fantatra ny teknikan'ireo fahavalo manakana ny asa tsy androso ireo, dia nandray fanapahan-kevitra ny tsiraray avy. Ny tanora zay miasa rehetra ny tanana ray miasa, ny ray ny tana lefiny. Ny mpandrafitra sady mpandrafitra ny sabatra eny amin'ny valahany ihany. Sarin'izany dia izao, ho an'ireo olona mpanakorotana amin'ny fananganana an'io manda io, ho an'ireo olona mpanakorotana amin'ny fananganana an'io tempoly io, dia mijoroa ny tovolahy mandrafitra miaraka amin'ny lefiny. Ka raha mitabataba mitady anakatsakanao dia ry ato amin'ny lefiny. Ny mpandrafitra zay mandrafitra ny azo na mandrafitra ny visy ny karaza sy ny sisa tsy manao ny fanorenana misabatra eny tana eny amin'ny valahany zany. Raha vao misy tonga manapepopepo hoe tsy vita io, aza rerahana amin'io ny olona nareo hoe dia tsy tonga saina rerahana amin'io nefa tsisy tombontsoanareo akory, avoay ny sabatra ry ato. Ina moa ny sabatra? Tenin'Andriamanitra. Hoe anivoakanao ry Satana, fa zany ny tenin'Andriamanitra. Fa za tsy maintsy miasa, fa ny vokatry ny fisasarana rehetra dia misy inony, misy valiny avokoa. Zany ny teo ny tana sabatra miaro ny fanorenana mba tsy ho somban'ilay fahavalo ka tsy ho vita. Ka dia samitsika mijoro daholo zay manao fanorenana amin'ny fahavalo zay manafika rehetrarehetra. Voalohany tsy adino ny vavaka, tsy adino ny vavaka. Ka rehefa nandeha izany rehetrarehetra izany, tiana ny zavatra nitranga. Nehemia toko faefatra ny andininy 17. Ary hoy izaho tamin'ny manakaja sy ny mpanapaka ny vahoaka sisa, be sady malalaka ny asa ka dia misaratsaraka eny ambony manda isika ka mifanalavitra. Ko eo amin'izay fitoerana fandrenesanareo ny feon'Anjomara dia mivorio any aminay ianareo, fandremantsika no iady ho atsika. Zao ny dikan'izany. Raha fa tonga misy manafika tsofiny Anjomara, misy misakatsakana, misy manafika amin'ny fanaovana ny asa, ka zay mandray ny fitsokany Anjomara dia tonga dia mirona makany daholo. Manao be midina any zany. Ataontsika hoe ohatra anankiray, misy manafika ny fiangonana, na hoe sanatria vava hoe misy manafika ny FUB, dia maheno ny Anjomara amin'ny radio tsika hoe misy manafika ty,
itsika rehetrarehetra zany zay maheno tonga dia mifampilaza mifampiantso amin'ny telefona rehetrarehetra tao dia miaraka makaiza daholo tonga dia miara miroatra avy any tonga dia rakotra atsika daholo ny toerana anankiray maramila manda be tsy raha vanao io meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka zany ny sariny zany hena misy manafika dia miara mirahina daholo tonga dia manda be mijoro tsy rehefa mitsoka ny Anjomara tsika manana Anjomara eran'ny radio eran'ny Madagasikara fa zany dia mitsoka io ka any amin'ny toerana tsiraray avy any sanatria mivava hoe isy andrava ny manda isy andrava ny fiangonana isy anafy tonga dia tsofo ny Anjomara tsoka ny Anjomara dia zay mahinao ny Anjomara rehetra riny miara mirona manatona any zany tsy hevitro zany fa zany natao misoratra masina so ilazany hoe ny olona hitaona ny olona ikomy io zany jotsika ny miaro tena raha misy manafika isika meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka amen tonga dia miara mirona daholo zay ny ato rehefa mitsoka ny Anjomara andrenesanareo ny feon'ny Anjomara dia mivry ho any aminay ianareo fa andriamanitsika no aninona ozy izy hiadotsika dimy dia nanao ny asa izay ary ny atsasany kosa ny tandefina hatrany mazava ratsy ka mandraposaky ny kitana ary tamin'izay ny andro zany dia ho koa iaho tamin'ny olona samy mitoetra ato Jerosalema ianareo mba nyjatovinareo mba hiambina atsika raha alina ireo ary asa raha atoandro fa izaho sy ny rahalako mba nyjatoviko sy ny mpiambina zay manaraka dia samy tsy nialakanjo sady tsy nisy nandro akorony dia maninona zao tsisy miteny eto hoe fa nga tsy miambina tsony ny anjely fa maninona ny asiana mpiambina nareo le vavan'ny olona nga fa tsisy anjely miambina tsony fa asiana mpiambina asivy mpiambina amin'ny fiangonana amin'ny alina sandreo vakiany olona ny fiangonana dia lasa ny taona inony ny sonao laklosy dia inona ny zavatra nitranga ary Nehemia toko fahenina satria fa tafatsangana ny manda tafajoro ny manda tonga ambony dia ambony tsy maty voalavo kibo ihany reto olona reto Nehemia toko fahenina vakitsika manoko ny andininy fahatelo nietsika indray ry sambala ry Sitobisy ry Gesema Rabo mba ny namany fahavalony ny asa rehetrarehetra zany inandray nataony zareo andininy fahadimy tsika manomboka dia nirany sambala fanindiminy ny zatoviny akeo amiko arak'izany ihany nitondra taratasy ny velatra teny tanany izay nisy soratra hoe efa mahoraka any amin'ny Facebook any any amin'ny firenena maro any zao teny zao sady lazainy Gesema hoe ianao sy ny jiosy dia mikasa ikomy ka izany nanaovanao ny manda arak'izany teny zany dia mikasa ho mpanjaka ny hony ianao sady efa nanendry ny mpaminany maro ilazanao any Jerosalema hoe mpanjaka ny joto ary ankehitriny dia horeny mpanjaka izany teny zany ka koa avia isika hiara-mihevitra dia naniraka ho any aminy aho nanao hoe tsy marina izany zavatra lazainao izany fa taom-ponao ihany namoronanao izany fa tapatahotra anay izy rehetra ka ho izy ho kivy amin'ny asa izy ka tsy atotosa dia iainantsika mihitsy ane zany re olona eo mpanorenana nyty fiangonana fohy be ity tsika manda ngeza be maneran-tany nisy aniny manda ny collégium iny nisy ny manda niny commandeur de l'ordre national iny nivoaka am'izay naoraka be am'izay hoe anonga-panjakana hony isika sa tsy retsika ve zany mivoaka ny gazety sa tsy mivoaka ny gazety voaka radio sy télé sa tsy mivoaka anonga-panjakana honysika ikome fanjakana honysika dia zay ny aty nanaovantsika nyreny collégium reny zay ny nazona commandeur zay koa nanaovana ny fiangonana lehibe maneran-tany io fa ikomy dia hitondra fanjakana hony dia anonga-panjakana dia efa namalitsika sa tsy namalitsika tsy mariny zany lazainareo zany fa ny aomponareo ihany no namoronanareo izany tsao alefanareo zany hevitra avy aminareo nareo ihany manao an'izany zavatra tsisy zany mba am'izay mba kivy dia tsy androso amin'ny asa am'izay koa ny olona kivy dia ve ahoana ko ary ny lehibe nay sy mitarika anay zany taony nanonga-panjakana ka izany ny tena mamay azy an'ity ay te hitondra fanjakana ka izany ny mamay azy an'ity zavary ty dia am'izay mba ho kivy
tsy hanao ny asa zay koa mba ho kivy Nehemia dia tsy hanao ny asa fa hoy izy amin'ny 112 fa hoy za moa ny lehilahy tahaka tokony handositra va tsy hiditra ary iza no olona tahaka no mahazo miditra amin'ny tempolo ka ho velona tsy hiditra ao ary hitako fa indro tsy Andriamanitra no naniraka azy fa milaza izany faminaniana izany amin'ny tany ahy izy satria notambazany Tobisy Sambala izany nanambazany azy mba ampitahotra hanaovako izany ka hanotako dia azahoany teny ratsy hanaratsiny ahy ozy izy Nehemia moa lehilahy tahaka fa izy tokony handositra va ina ny dikan'izany eo anatrehan'ny olona sy ny problème tsy ho loatra zao ozy izy Nehemia no andeha handositra ny problème fa atrehako izany tsy olona tahaka zao no démissionna amin'ny problème io fa tsy mety amiko fa tsy zakako za tsy amahany io tsy ho loatra ozy izy Nehemia ny handositra izany problème zany fa atrehako izany tsy akory Nehemia dia mitokantrano dia antsirana ny tokantrano atreo le problème misy problème amin'ny fiangonana dia elako atreo le problème zay ny adinao betabe ny olona tonga ho amiko dia miresaka manana problème be mihitsy paster toy izay mantsiasitra anao rery manana problème ny olona rehetra manan'inona manana problème atoroko anao ny olona tsy manana problème izy izy tsy manana problème ny maty ihany tsy manana problème rehefa maty ianao tsy manan'inona tsony problème tsy manana olana ka dikan'izany miatrika ianao fa rehefa tsy tahiatrika azy dia aleo maty tsy ho loatra anao izy izy Nehemia ny handositra izany problème zany tsy ho loatra za koa dia milaza amintsika fiangonana inona zay fanafihana sy tafika nalefa tamintsika rehetrarehetra zay ny tsaosy ny alefa eran'ny radio na ny tele na ny Facebook ny opaopa sy ny fanevadevana sy ny fanaratsiana isan-karazany zay tsy voatanisa intsony ozy ireo mpanao gazety tamin'ny radio sy télévision rahavavy eto zay totononiko eo anatrehany reny zavatra reny ozy izy dia mba ahoana mba réactionnao paster le olona ozy izy ohatrany tenina tsisy ny akamaroany olona zenao dia manompanopa dia manevateva dia zao nefa ianao izy ohatra ny tsy tahitra mihitsy toy izay matsainy zareo azavaika-nareo ny code secret zay tsy mahataitra anahy ahoana ozy izy zareo reny ho any indicateur alalanay fa aneloha izahay alleloia dia zay ny mampatonga anay tsy taitra zay mampatonga anay tsy ho tezitra na alahelo amin'ireny fa reny ny alalanay hoe matombola misy mitabataba mamorona tsao ohatra ny tia natao tamin'ny Nehemia ty hoe anonga mpanjakany sy ny sisa mba hakivy azy dia tsy hanao ny asa intsony matombola misy reny dia nidikan'izay ny olona enjena tsy any afara fa aiza any aloha kina mampitomany itsika sy mampalelo antsika rehefa enjeny olona tsy hopopainy olona sy devadevainy olona ny fianakaviana ny raitapo ny rafozana ny avambady sy sisa fenao rery ny apokalypsy dia mafy mihitsy ny fanenjehanao dia mitomany reny ny alalàna fa mbola aneloha ianao ka tsy tokony tomany ianao tsy tokony tebiteva tokony faly ianao hoe sambatra Jehovah va amin'ny fianakaviana ty za rery nataonao aneloha tratra n'ity zavatra ty zany le izy ka rehefa nahatra n'izany rehetrarehetra zany zareo dia inany zavatra ny tranga ary Nehemia toko faha enina io andininy 5 hatramin'ny faha 9 Nehemia toko faha 5 ka hatramin'ny 9 Nehemia toko faha enina dia vita Nehemia toko faha enina andininy 5 sy 9 dia vita tamin'ny 12 andro ny manda dia tamin'ny andro faha 5 tamin'ny volana Elola ary rehefa reny fahavalonay rehetra izany dia raiky tahotra ny firenena rehetra manodidina anay sady hitany fa tsinotsinona izy ary fantany fa Andriamanitra no nahavitana izany asa izany hoe voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka za ozy izy Nehemia raha lehilahy tahaka anahy tsy tokony handositra n'izany problème zany Nehemia toko fahenina io zany andininy fahenina amby folo ary hitako fa indro tsy Andriamanitra no naniraka an'ireny olona reny fa nilaza izany faminaniana izany izy amin'ny tany ahy satria nitambazana ny Tobisy Sambala vola zany tsy olona tahaka anahy ny handositra n'izany fa raha olona reo dia milaza faminaniana zany hoe milaza tenin'Andriamanitra zao ny tenin'Andriamanitra nomeny ahy fa tsy izy tsony io efa divoly io efa manompo sampy io efa franc-maçon io
efa zanaky ny ino misy ty hoe masiny marindray sinsisa hoe vavaka amin'andriamany bavitsisy de tapatapan'zany maminany any zany daholo ny rehetrarehetra fa zaho zy izy nema efa nampahafantarin'andriamanitra fa maminany sandoko ireo fa tsy Jehovah ny mampiteneny reo fa ny asatsika de tsy maintsy ataotsika tsika tsy maintsy manao fotsy tsy manga ho hitan'izao tontolo zao andeny amin'ny arabe zay makaty tonga de miavaka mihitsy ny voakan'andriamanitra reny voakan'andriamanitra reny hita mihitsy any an-dalana fianao nge apokalypsy efa mivavaka sabata de aza manao fotsy manga ohatran'io misy malalanao apokalypsy tsisy malalanao natao hoe mody hoe manga ny ambany de ataonao maintso ny ambony nataonao hoe fotsy ny ambony de ataonao mena ny ambany tsisy malalanao apokalypsy saron-doha ihany angamba nalalana ianao hoe ay apokalypsy manao saron-doha na ary mbola tsy fotsy manga izy ny olona fa vao mandalo andalina de naitsika rehefa mifankalala daholo tonga de afa mandeha ho azy ny sabatry Jehovah zay no mahatonga zany k'Israely navako tamin'ny firenena hafa ianareo izy Jehovah ka ko masina hoa tsika koa ahoana ny niavantsika amin'ireo firenena hafa reo raha tsy zao fitafitsika zao koa ho hitan'ny olona isaky ny sabata fitoriana velona mipoitra eny za de mampirisika atsika araky nambara reny mba hiezaka apio ny am-piangonana raha mbola misy tsy manana hitanareo izy mivavaka mbola tsy manana tena fotsy manga tena original fa ohatra mbola mody copie zany le izy de mba apio fa maninona ianao de tena hatramin'izao mbola tsy mahavita manana le kanjo fotsy manga mety ho sahirana izy de mba omenareo izy hoe za mba manana anakiroa ato mba meko anao de mba hoentina isa-tsabata de iny ihany isaky ny sabata de raha ohatra hoe misy vahiny hoe mba hoentitsika mandeha io nge ohatra ny amin'ny mariazy any amin'ny mariazy zao de hoe ny thème dia mena sy mainty de manina daholo ny mpanao mariazy manatrika andrizy manao mena sy mainty thème dia orange daholo mavokely daholo ny thème de manao daholo le mamontsy fanambadiana mba fanomeza voninahitra mariky ny firaisankina sy fakatiavana koa zany de maninona anao rehefa manao thème any mariazy de mavita fa rehefa manao thème ao an'Andriamanitra de blême miaraka amin'ny nem de efa avy eo izy je t'aime avelatsika any zany fa aleo faranatsika ty vita ary ny manda rehefa vita ny manda tsy maintsy ho tokanana zany manda zany rehefa vita Nehemia 2:12 tokanana ny manda rehefa vita Nehemia 2:12 manomboka ny 7:20 ny nitokanana ny manda ny Jerusalema inona ny zavatra nitranga tao ny Nehemia 2:12 ny 7:20 ka hatramin'ny 1:30 ary rehefa nitokanana ny manda ny Jerusalema dia nitady ny Levita avy tamin'ny fonenany rehetra izy mba hoentina ny Jerusalema hanao ny fitokanana amin'ny fifaliana sy ny fiderana ary ny hira ambanin'ny kipantsona sy ny valie ary ny lokanga dia niangona ny mpihira avy tamin'ny tany lemaka manodidina ny Jerusalema sy ny avy tamin'ny vohitry ny Tofaatita sy Pety Gilgala ary ny Sangeba sy ny Azmaveta fefa nanao vohitra ho azy manodidina ny Jerusalema ny mpihira ary mpisorona sy ny Levita samy nanadio ny tenany ary nidiovina koa ny olona sy ny vavady ary ny manda dia nasaiko niakatra eo ambony manda ny mpanapaka ny jota ary nanendry mpanao fiderana roa tota andeha milahatra tsara ny ray dia nandeha tamin'ny akavanana teo ambony manda eo amin'ny vavady njezika dia toy izantsika amin'ny 7:30 Nehemia 2:12 ary ny mpanao fiderana iray dia kosa dia nandeha ny fanandrify taminy sady naraiko sy ny atsasaky ny olona teo ambon'ny manda hatreo ambon'ny tilikambo nisy fatana fandoronaka hatramin'ny manda lehibe 9 dia nijanona tao tran'Andriamanitra izy rotota ary zaho kosa sy ny atsasaky ny mpanapaka izay niaraka tamiko 12 ary Maseia, Semaia sy Eleazara sy Uza sy Johanana sy Malki sy Elama ary Ezara ary ny hira mafy ny mpihira sy Jizraia mpifehy azy io zany chef choral zany Jizraia ny anarana dia mba omeo am'izay indray ny anarana chef choral nareo manomboka amin'izao ataovy Jizraia indray ny anarana ay Jizraia teo mialany Jizraia fanomboka ny répétition ny hira mafy ny mpihira sy Jizraia mpifehy azy dia namono zavatra atao fanatitra namono zavatra betsaka atao fanatitra tamin'izany andro zany sady ny faly
Andriamanitra nampifaly azy indrindra, ary nivady aman-jana nifaly koa ka dia relavitra ny fifaliana tany Jerosalema. Aleloia! Vita ny manda, hotokanana ny manda zany, nanamasina tena daholo ny mpisorona sy ny levita sy ny fiangonana rehetra alohan'ny tokanana anazy io. Dikan'izany dia zao, rehefa izy fiangonana tokanana zany dia tokony manamasy tena daholo ny fiangonana, na ny mpitarika, na ny loholona, na ny fiangonana. Ina moa zany manamasy tena zany? Manomboka sabata zany, dia efa tsy manomboka zoma hariva zany, dia efa tsy mipetipetina amin'izay mety lotoloto intsony. Na azo atao zany nanareo mivady ary zany tokantranao dia miezaka amin'izay hoe zay mety likiliky sy gidragidra sy tsy fanarahana dia miavana aingana, satria zay natao hoe manamasy tena. Hiditra amin'ny sabata io, efa voavidy daholo ny zavatra rehetra ny zoma hariva, tsy mividy zavatra tsony rehefa sabata. Sisisa, tsy mivarovarotra tsony hoe mivarotra amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 7 sasany. Dia rehefa avy eo dia miangona indray. Tsy manao an'izany tsony zany, fa rehefa tsy izany zany dia manao an'izany ihany zany. Misy andray an'izany koa zao ny sasany. Hay, rehefa mitokana fiangonana ihany zany vao tsy mivarotra amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 7, fa rehefa mitokana fiangonana vao tsy mivarotra zany. Mazo mivarotra ihany zany ny dikan'izany. So disidisy fandray indray ny sasany. Dia nalaina mipira, rotoko, tsika zao rehefa fivoriam-beotra dia mitsangana foana ny tokopira avy any ananina dia miara mitsangana eo. Dia nanao défilé, nandeha teny ambonin'le manda ho hitan'ny olona rehetrarehetra. Ndray nandeha tary amin'ny ilany, dia ndray nandeha tary amin'ny ilany, dia nifanena an'izay zay vao niditra tao am-piangonana amin'izay nanao ny hira fiderana. Zany hoe rehefa misy zavatra ngeza be zany ataon'ny fiangonana dia asiana défilé. Tahaka ny hoe zao mivory zany ny paroasy Ambohimanambola sy ny paroasy ny Lasora, Mbohimalaza, dia défilé be mihitsy nanao mikatrany Mbohimanambola manapatonga tia Lasora. Fa zany any amin'ny 2020 zany vao atao fa tsy ny androany. Misy filarana be hitan'ny olona hoe reny. Fa naneny hitokana ny manda, hitokana ny fiangonana ka. Dia misy filarana be hita izany. Vita zay ny manda rehetrarehetra, nomena an'izay ny afatra. Satria vita ny asa natao. Tsy maintsy afarana ny fiangonana. Noho ny fiten'Andriamanitra nge olona navitanana io manda io e. Noho ny fiten'Andriamanitra nge navitanana io fiangonana io e. Zao ny toetra tokony ho ataontsika ary zany. Nehemia 3:7. Nehemia 3:7. Manomboka ny 9:10 hatramin'ny 12. Ary hitako fa tsy voalohany fiveloman'ny levita ka dia samy nandositra ho any an-tsahany avy ny levita sy ny mpihira zay nanao ny raharaha. Dia nifandahatra tamin'ny mpanapaka aho ka nanao hoe nahoana ny lozanareo ny tranon'Andriamanitra. Dia namory azy aho ka nametraka azy teo amin'ny toerany. Dia nety ny Joda rehetra eo amin'ny trano firaketana ny apafolo ny vary sy ny ranom-boaloboka ary ny diloilo. Ary naneny mpitandrina ny trano firaketana aho dia Selema mpisorona sy Zadoka panino zany? Mpanoratra Ornari Bedaia avy tamin'ny Levita. Izany hoe nomena ny torohevitra hoe omeo fivelomana ny mpisorona ny Levita sy ny sisa. Fantatry nareo daholo hoety daholo zay tokony hoetinareo ny apafolo ny fanatitra sy ny sisa. Satria efa nitahin'Andriamanitra ianareo fa tandremy miala amin'izany. Any 5:12 amin'ny 7:12 indray. Tamin'izany andro zany dia nahita ny sasany tany Jota fa nanososo famiazam-boaloboka tamin'ny sabata sy napiditra amboara ary ny mpitondra entana ny boriky sady nitondra divay kosa voaloboka sy aviavy ary entana samihafa rehetra zay nentina ho any an Jerosalema tamin'ny andro sabata. Dia nananatra azy mafy aho tamin'ny andro ny varotany hanina. Ary nisy olona avy tany Tiro nitoetra tao zay nitondra hazandrano sy varotra samihafa ka nivarotra tamin'ny taranaky Jota sy tany Jerosalema tamin'ny sabata. Dia nifandahatra tamin'ireo manakaja amin'ny Jota ka nanao aminy hoe ino zao zavatra tsy ataonareo zao no dia mandotony ny andro sabata ianareo. Tsy nanao toy izany va ny rajantsika ka dia nahatra n'Andriamanitsika amintsika sy amin'ity tanàna ity zao loza rehetra izao. Fa ianareo zao dia efa mampitombo ny fahatezerana amin'ny rehetra izay miantra amin'ny Israely amin'ny andotonareo ny sabata. Naverina indray zany. Mbola betabe ny zanak'Andriamanitra rehefa sabata manao fotsy manga tsy menatra mividy zavatra rehefa mirava atoandro. Amin'ny hariva mbola tsy maty masoandro tonga dia mihazakazaka mividy zavatra amin'ny andro sabata. Tsy izany ve ny nandringanan'Andriamanitra nireo razantsika taloha tamin'ny andro nivoana tany Egipta ka niara-ny fahatezerana taminy. Dia tsy mandry akory ny venareo hoe maty masoandro ora ray na adandray sisa alohan'ny ravan'ny fiangonana dia mba any vao mba mividy zavatra indray raha tena nona na tena mangetahita mafy. Amin'ny atoandro dia mbola mividy zavatra amin'ny andro sabata ny sasany. Amin'ny hariva mbola tsy maty akory ny masoandro fa mirava loloa satria mbola andeha hody lavitra. Mbola vao amin'ny efatra sasany amin'ny 5 sasany masoandro amin'ny 7 latsaka vao maty dia efa mividy zavatra.
ary tsika mbola mandefa ny zanakitsika koa tsy mba rahana maso koa ny zanakitsika itsika eny nytenenina zany fa tsy tenenina zany any olona hafa any Jehova any amin'ny olona zay tsy miraharaha zay sabatany Jehova tsy menatra mifotsy manga mbola mivijavatra amin'ny andro sabata amin'ny andro sabata mbola mijery télé mijery film amin'ny andro sabata mbola mihaino radio hafa hirahira ny Babilôna zao tontolo zao nefa sabata maninona raha fa tsy mandeha ny radio dia mba hira mandefa kasety na CD hira evangelika raha te jery télé dia mba mandefa film evangelika reny mba jerevana tantaran'ny Mosesy tantaran'ny Jona tantaran'ny Jakoba misy daholo ange zany fa amin'ny andro sabata dia mbola manao zavatra ohatran'izany ihany sasany amin'ny andro sabata mbola mitsenina zoma hariva fa maty masoandrivo vao miazakazaka mitsenina sy mividy zavatra mividy lasantsy mividy gazoal manina raha vidiana alohan'ny fotoana daholo zany 13 Nehemia 13 ary tamin'izany andro zany dia hitako ny jiosy zay efa nanambady vehivavy avy any Asdoda sy Amona sy Moaba any atsasaky ny zanany dia nanao tenin'ny Asdodita fa tsy nahay teny jiosy fa nanaraka ny fiteniny avy itsapirenena izy dia nifandahatra taminy aho ka nanozona azy ary namely ny sasany sy nandromotra ny volony dia nampianany azy tamin'ny Andriamanitra hoe aza manome ny zanakareo vavy ho vadiny zanany lahy ary aza maka ny zanany vavy ho vadiny zanakareo lahy na ho vadinareo tsy zany va no nanotany Solomona mpanjakan'Israely kanefa tsy nisy mpanjaka tahaka azy tamin'ny firenena maro fa tian'Andriamanitra izy ka nataon'Andriamanitra ho mpanjaka tamin'ny Israely rehetra kanefa na dia izany aza dia nampanontay ny vehivavy hafa firenena koa mety va raha ianareo no rehefa manao zao ratsy lehibe rehetra izao ka manota amin'Andriamanitsika amin'ny akanareo vehivavy hafa firenena ho vadinareo naverina indray zany tsy nahy teny gasy intsony ilay zanaka gasy tsy nahy ny apokalipsy intsony fa dia nanao teny Asdodita satria nampanambady ny zanany anambady hafa firenena tsy zany ve nefa nilazaina tamin'izay aza manomeno zanakareo vavy ho vadiny zanany lahy raha zay maka ny zanany vavy ho vadiny zanakareo lahy na ho vadinareo nefa dia tsy te lalany zany ny jiosy tsy te lalany zany ny zanaky Israely fa dia enako io ty no vadiko efa tenenina izy fa tsy mety iziko fa tery anatrikako zanakao fe natao mari azy tsy anatrikako manahirana fianakaviana sy ny sisako fiarahamonina mbola misy ihany mandehana tsy zany nozy izy ve nanontany Solomona tamin'ny mpanjakany Solomona mpanjakan'ny Israely kanefa tsisy mpanjaka tahaka azy tamin'ny firenena maro tsisy tahaka azy ka zareo rehefa tsy mivavaka atontsika tsony ko ina ary mona azo atao rehefa hafa firenena dia any janaka ao foana io na mivavaka ato na tsy mivavaka ato dia inary nataonay zany aso samy manao zay tiana taony ihany zany va zao tsy zany va no nanontany Solomona mpanjakan'ny Israely kanefa tsy nisy mpanjaka tahaka azy tamin'ny firenena maro fa ten'Andriamanitra izy ka nataon'Andriamanitra ho mpanjaka tamin'ny Israely rehetra kanefa na dia zany azy dia nampanotainy vehivavy hafa firenena ko dia mety ve raha ianareo no rehefa manao izao ratsy lehibe rehetra izao ka manota amin'Andriamanitsika amin'ny akanareo vehivavy hafa firenena ho vadinareo le zanaka efa makavady hafa firenena ny lehilahy koa tsy mbola makavady hafa firenena koa ny lehibe ndray mandreny misarabady misy ny sasany dia saraka amin'ny apokalipsia fa nasamy apokalipsia aza mifanome krizy fotsiny sisa fa dia akavady hafa firenena mandehana ahitanao azy ihany antanio reo fa nandeha roa mba nanao honana ianareo tao mbo meo lesona izahay raha mpianatra lesona anareo izy fa ozy izy hoe manarahadianay dia ho hitanao hoe nanao honany nahazo anay fa tena milay rehefa mainy afokitay zany ny zavatra misy magaga ty zany ho any natao hoenitsika dia efa manangasanga any ny lalàna momba ny alahady fikofana ny lomy biby ty io sy fanomponan'i Jesosy maty zoma io izy amintsika reto ho any ajoro amin'izany ary zay mahararany ty tato anao nitan'ity lalana ity dia niala renao zay tany elenao any tsisy fiangonana zay netreretinao anirina vao maika nampivandravandra niala tato anao dia nanangana fiangonana nefa ny olona nitarika anao
nanao ny nataony ray de kivy anao ny afarany hiverina ty menatra satria efa naivava be de ahoana reo zanaka reo zany anambady reo de ampanambadinao n'izy reo zanaka reo satria anao niala tato ianao ao ny lazanao ndray aza makavady hafa firenena aizany vady ho hitan'izy ireo hitovy firenena aminao nefa ianao ry niala tamin'ity lalana ty de ahoana de automatika ny zanakao tsy maintsy anambady olona ny Babilôna tsy maintsy anambady fiakofana amin'ny biby ty ny zanakao mbola kely izy zao rehefa hoe lehibe reo zaza reo ary nefa lehibe fa tsy hita zay anaovana anazy le zanaka vavy mbola mafilo ihany ny lehilahy mbola mafilo ihany taka ny Solomon efa nomena toerana ambony be mbola mandeha makavady hafa firenena ihany de tsy haiko aloha zay mampitonga an'Andriamanitra mampiteny an'izany foana amin'ny alalan'ny perikopa sy mampiteny anahy tsy haiko fa samy mamaly angamba tsika any hoe mety za mihitsy no antony mbola hitenenan'Andriamanitra amin'izany za sy ny zanako sy ny taranako fa mbola ao anatin'izany a de tsy haiko fa ny azy de efa afaka amin'ny raha tsika ataontsika ho any amin'ny Zakaiosy indray maraparanantsika azy Zakaiosy 7:20 lioka zany ataontsika fitenim-paritra ity Zakaiosy ity fitenim-paritra zany no amakitsika azy fa tsy ataontsika malagasy ofisialy ataontsika fitenim-paritra no amakitsika azy fitenim-paritra any ambany tanàna lioka 7:20 de samy mihaino tsara ary tsika mivaky teny zany ary Jesosy de niditra ka nandeha namaky any Jeriko ary indro nisy bandy atao hoe Zakaiosy lehibe an'ny mpamory hetra sady mpanana be zany deba be ary nitady kobo an'i Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny bobaka be loatra ny pokona ny fanety satria fohy lery de niazakazaka ny loha lery ka nianika azo mba hikobo an'i Jesosy fa efa nandalo tamin'izany lalana zany lery ary efa tonga Jesosy de niandrandraka nanao taminy hoe ry Zakaiosy midina fainga ny tony fa tsy maintsy mivovo any amin'ny tony any io dia nidina faingana izy ka nampivovo azy sady faly ary raha nahita izany izy rehetra dia nymonomonona ka nanao hoe lasa ny andeha nivovo any amin'ny lehilahy mpanoty lery fa Zakaiosy kosa nitsangana nanao taminy hoe iny tompoko nitsasaky ny fananako omeko any malahelo ary nitsasany fananako omeko any malahelo ary misy zavatr'olona nipehako tamin'ny fanambakana dia onerako avo efatra eny zany ary hoy Jesosy anio dia tonga amin'ity vovo ity zany famonjena izany fa izy dia zanaky Abrahama koa fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy amonjy ny very azotsika tsara angamba zany tenim-paritra zany a fitenim-paritra ny namakiko azy tao fa ina moa ny sariny zany teny zany sao dia misy tsy mahazo ny olona ty amin'ny ampivoatany hoe dika teny ofisialiny zany Zakaiosy dia fohy nefa izy mpanan-karena sady mananasa amin'ny toerana fahazoana mangorokarena problème taminy dia zao ainy tsara i Kristy fa sainginy zao amin'ny mahafohy azy fohy ny fijeriny fohy ny fisainany fohy ny tolatongony fohy ny tolatendany fohy ny azondamosiny fohy daholo zany ny fijeriny misy olona fohy fijery zany tsy dia mahatakatra zavatra loatra amin'izay mahafohy azy sy tsy atakarany zavatra be zay hainy nefa Jesosy fa ina zavatra nataony voalohany indrindra dia zao nianika azo izy nay zany ty nanamana ty ka na dia andalo ao aminy any Jesosy tangoronany olona be da be dia tsy ho hitany mihitsy satria fohy izy ka raha mahazo ambonimbony izy dia mety ahita azy enao mizaho isika reto koa maro mitsika koa mbola fohy fijery tahakan'ny Zakaiosy fohy alavana tahakan'ny Zakaiosy tsy mahazo zavatra mihitsy
dia mba miakara ambony hazo re mba hatakatra zavatra. Inona dikany hoe miakara ambony hazo? Dikany hoe miakatra ambony hazo dia izao, tsy mifitetaka amin'ny tany eo ianao hoe za dia efa mpanota tiako, inona tsolo moa ny amiko, fa miarena teo dia miakara mamonjy selula, miakara mamonjy fivoriam-bavaka, miakara mamonjy fivadikanina, miakara mamonjy atoko-pihira, mamonjy sampana amin'ny fiangonana velona. Mba anatin'ny sampana tanora ianao, na skoty ianao, na koraly ianao, na samartana ianao, na sa fitoriana, na sekoly sabaty ianao, misy sampana be da be dorokasy sisy, mba miakara any. Fa aza dia foy eo ambany eo dia tsy mba mieritreritra hoe mafoy aty mba akatra toerana avoavo aho mba ahitako an' Jesosy, fa mba miakatra ambonimbony. Aza dia mijanona hoe dia ny fiainam-panahiko dia izao foy izao foana, foy ara-panahy hoy ny fitenenany sasany iray. Misy ny sasany hoe vao misy devoly dia efa miala lelo olona, tsy vitanay io fa nga ianao no manao an'io e, tondroy fotsiny izy dia tenenao fa tenenao amin'ny feo mafy, fa aza tao feo malefadefaka hoe miala ianao amin'ny anaran'i Jesosy tsy hiala ianao, mandidy ianao azy za na ny devoly azy mety meme hoe izy koa ty pelaka mandroaka anaty izy ty. Tena marina ane zany ataovy mafy ny feo fizaka ozy dia zany fa lasa izy tsy nitaingina ozy izy fa niakatra ambony inona ambony hazo. Dia nandalo Jesosy, hitany ve zaka io sa tsy hitany? Hitany soma tsara mihitsy, nefa tsisy teny tamin'i Jesosy hoe zaka io hita hitanao dia nianika ery fa hitany zany. Inona ny sariny zany? Hiezaka ataonao io na dia foy ary ianao, na dia kely ary niezaka vitanao rehefa miezaka miakatra ianao. Hitany Jesosy io sa tsy hitany? Hitany io ry havana. Na ifanatitra latsaka ao na dia tsy misy hohanina ary ianao dia mbola mafoy ifanatitra anaovana fandrena, hitany Jesosy io, hitany io. Raha vao miezaka mianika azo ianao, miakatra ry ambonimbony ianao ny fiainam-panahinao io, amin'ny asa fanompoana ataonao io, dia hiandrandranao Jesosy teny midina ty fa hiatrahanao any aminao aho, hivovo any aminao androany ozy izy. Fa midina ianao eny ambony hazo eny. Nidina ve zaka io sa tsy nidina? Nidina ingany izy. Ary rehefa nidina izy dia inona natao niaika izy mafoy azy. Raha nisy fananan'olona nangalariko na nisy zavatra nataoko tamin'ny olona tsy rariny a, tena oneriko roa avoeny zany, onerako efatra avoeny zany. Zany hoe anarina lay tenina tsy fatanterahany tany. Dia zany ange mampitonga antsika koa rehefa niverin-dalana tany ka tafaverina, rehefa nangatsitsika ny fiainana ka mivery tonga diny dia manarina mafy dia mafy. Ohatra amin'izany heritiana, tonga dia manarina maonarako nerako aveny mihitsy raha pahatsy ty dia anaovako clip mihitsy ty alefako amin'ny radio sy ny YouTube mihitsy. Tonga dia misokatra ny lanonana ozy izy, tonga dia manorina manao fanorenana tena onerako roa avoeny efatra avoeny mihitsy izay nataoko teo aloha. Ty takatsika rehetrarehetra tany hoe tena tany aho fa tena saiky maty, fa mbola fampitrambon'Andriamanitra ny iverenako tato. Dia ianao tato efa tsy natoko tamin'ny marina, nafanatra nafafolo-karena na miasa fanomponana sy ny rehetrarehetra, dia lasa nandeha tany. Rehefa votany niverina amin'izay tena manonitra mandotrosa avofiry avoeny indray, rehefa voa tany fa ndeha hiverina amin'izay. Zany fitiavan'Andriamanitra indray. Hoy Davida hoe soa nampahoriana nahitako an'izy ozy izy an'Andriamanitra, dia tsy faly indray ny manodidina. Be da be zao tsy faly fa hoe io fa niverina indray le olona rehetrarehetra, io fa niverina indray reheritiana. Ny anindra efa tsy nahazo tombotombony taty dia efa niverina andray, andray ny misy Jesosy, tezitra indray ny manodidina rehetrarehetra, tezitra fianakaviana rehetrarehetra, monomonona daholo indray. Hoe mandray ny mpanota indray nefa olona fananao adalàna sy ny namandreo inona ny atranona amin'ireo iny. Dia hoy Jesosy hoe ty very fa hita indray fa izao zanak'olona tsy hitady fa efa tonga ny zanak'olona hitady tsy hamonjy n'inona ozy izy ny very. Ka na very tany ary ianao, raha miverina anao Andriamanitra tsy handatsa anao zany, Jesosy tsy handatsa anao izany. Halleluja, amen. Amaranantsika azy satria fa ao anaty vitany manta, tafaveriny tsika, hitan'i Jesosy tsika avy any ambony hazo niakatra.
dia misy afatra amaranantsika azy zany. Titos toko faharoa namaranantsika azy. Tsotra kely namaranantsika azy n'ity perikopa ty. Titosy toko faharoa. Ny mety ataon'ny antom-panahy sy ny tanora fanahy sy ny mpanompon'ny olona ary ny fananarana sy afatra samihafa. Fa ianao kosa dia milaza izay mendrika ny fampianarana tsy misy kilema. Ny lehilahy antom-panahy naro ahony teny, ho montona, ho endry, ho atanjaka amin'ny finoana, amin'ny fitiavana, amin'ny faharetana. Ny lehilahy antom-panahy anaro ahony teny, ho montona, ho endry, atanjaka amin'ny finoana, amin'ny fitiavana, amin'ny faharetana. Ny lehilahy antom-panahy anaro ahony teny, tsy hoe korony antra voabe ny tanora, fa anaro ahony teny, ho montona. Nareo lehilahy zany, tsika lehilahy antom-panahy rehetra, mba ampanarao amin'izay mamontona sy mahantom-panahy antsika zay ny fihetsika, ny fiteny ary ny tena zava-dehibe fahendrena hatanjaka amin'ny finoana, amin'ny fitiavana, amin'ny faharetana. Tahaka izay koa vehivavy antom-panahy koa, anary hitondra tena toy izay mendrika ny olona masina, tsy ho mpanendrikendrika. Vehivavy aloha dia tena sampeo mihitsy ny fanendrikendreny io, dia nany baiboly ary mba mahita an'izany. Mpanendrikendrika danger ireo be mihitsy. Tsy andevony divay be, bebe mbola misolo divay, bebe sisa, tsy mety zany. Bebe lisy mbola misolo divay, tsy mety zany. Ho mpampianatra ny zavatra tsara, mba hampianarany vehivavy, tanora fanahy ho tiany vatana. Anaro zany ry bebe ireo zanaka zavikelitsika vavy ireo hoe mba tiavy re vadinareo fa aza de lelalelaina, aza de tevatevaina, aza de anaovana teny tsy zaka ohatran'io. Endana kotony mandehany fa ngaty irery ny lehilahy. Rakotoramanga renay mbola miandry ahy. Roana ny vady sisy tandremy anaro mba ho tiany vadiny, ho tiany zanany, ahony tena, ho madio toe-panahy, hiasa ao an-tranony, tsara fanahy, anaiky ny vadiny, mba tsy tenenana ratsy ny tenin'Andriamanitra. Ahony tena, vehivavy zany, madio toe-panahy, hiasa ao an-tranony. Rehefa tsy miasa le vehivavy, ohatra hoe tsy miasa any amin'ny birao na mampianatra na mandeha mivatra sisisy, dia mikarakara ny zaza ao an-trano zany ny atao. Mikarakara ny trano fa tsy dia hoe fotsy varavarana ho ny fitenenany. Vao maraina ny andro dia vao lasa raha mitsay dia fa iny koa lasa mivoaka ny trano. Tsy mody eo raha tsy arivo, fotsy varavarana dia makaiza ny zaza avela mipiasa fotsiny eo, avela amin'ny olona fotsiny eo. Nefa mandehandeha tsy hita hoe inona ny atao any. Ho tsara fanahy, malemy fanahy, manaiky ny vatany. Nareo vehivavy manko dia sampeo mihitsy tsy manaiky anay lehilahy. Fa mba ekeo ihany zay na dia izany ary. Fa raha tsy manaiky eo inganareo dia raha Kodramanga rene vonina anaiky. Dia efa milaza nareo azy. Mba tsy tenena ratsy ny tenin'Andriamanitra. Ny lehilahy tanora fanahy koa naro ahony tena. Misy formation ny lehilahy. Matetika misy formation ho an'ny mpivady, dia ny vehivavy foana no ampanaovana formation, ampanaovana séminaire vehivavy. Dia miaraka amin'ny vehivavy Dorcas sy ny namanao dia hoe izao ny fomba fatao amin'ny fanambadiana. Raha tianareo tianareo ny vadinareo dia mba safosafo izy, dia mba karakarao izy. Safosafo ny orony, ny sofiny, ny sokany, safosafo ny nifiny, borosio ny nifiny, sinsisa. Karakaraonareo, atoran'ilay vehivavy zao ny fikarakarana vady. Mba tonga ny vadinao tamana aminao dia karakarao izy, fa raha tsy karakaranao dia karakarain'ny hafa. Dia izao mba fehezantena raha mbola tsy hiteraka, fa amin'ity taona aloha ity zany tsy mifehitena amin'ity satria amaro ny taranaka raha Jehova amin'ity taona ity. Dia ozy izy ny vehivavy mba teneny koa ny lehilahy, fa ny lehilahy nge tena tsy mahony teny e, tsy mafy azo tokana. Fa izay vehivavy mba mahony tena, fa ny lehilahy mihitsy ny tena tsy mahony tena, indrindra fa reo olona reo. Dia ampanaovana formation koa zany ny lehilahy, séminaire ny lehilahy. Ka na lehilahy manambady na tsy manambady dia efa mba tongava manao an'ilay séminaire, mba nizoky olona mako efa manana expérience, mahita ny expérience amin'ny fanaovana ny fandrahoana vary, fiasana tanimbary. Fa ny tanora mbola tsy mahita, tsy manana expérience amin'izany, dia zay ilay anaovana séminaire. Dia ho avy ny séminaire ny lehilahy.
dia mba malala zavatra ianao ay ve zany ny fanaovana an'le tokantrano hoe zany fampilaminana an'le tokantrano hoe fa rehefa tsy malala an'io a dia korotana ambony ambany foana le tokantrano ary victime amin'izany daholo tsika zay tsy nalala rehetrarehetra satria tsy mba nisy nampianatra tsy nisy nampiofana tany aloha na za miteny zao aza mba victime an'izany ina mamenatra an'izany satria tsy nianatra tsisy nampianatra fa dia mandeha miloha fotsiny ihany fa zao tsika mba manana tombony mba misy afaka manoro mba misy afaka mampianatra dia tokony ararotiny ireny satria mahay-maim-poana ireny zavatra ampianarina ireny azonareo ve zany kozy zany asy fiteakary raha azonareo zany fotrany mijerijery ahito fotsiny nareo fa raha natsika ary niavatra fa fotoana mandeha dia mandeha za koa mbola mainka andray bonanea ka dia nsaika adiniko ny mpanompo izy izy dia naro anaiky ny tompony ka anao zay sitrany amin'ny zavatra rehetra fa tsy mamalivaly tsy mangala tety fa aneo zay toe-pana mahatoky indrindra mba ampamendrika ny fampianaran'Andriamanitra mpamonjy antsika amin'ny zavatra rehetra mpanompo ny ilazany azy ato fa mampazatra antsika hoe ny piasa trano ny piasa ny mpivarotra ianao zany misy patronao dia anao taony mivarotra eo na piasa trano ianao zany na piasa any amin'ny orinasa ianao asaina mividy entana na piasa manao fanorenana ianao dia asaina mividy ciment asaina mividy vy asaina mividy hazo dia mangala tety asaina mividy lasantsy dia atao ohatrina ny facture ozy izy ny lasantsy dia ataovy 250 000 nefa 150 000 ny vidiana zany atao hoe mangala tety zany asaina mividy hena anao 1 kilao a dia ray latsaka fefany no vidinao ny fefany zany aorona asaina amin'ny vidy vary ianao 1 kilao dia 7 kilao ny vidinao dia zany hoe mangala danja ny tany za ve te angalatra an'io e rehefa niverenana ny lanjaina lizy zany atsina mividy lamba ianao 1 metatra 7 metra ny vidinao dia hoe vony mpandrefy mpametatra zany a fa tena 10 ny vidiko tany mamaly valy koa rehefa tenenina nefa ianao mpanompo mpiasa rehefa tenenina dia mangina raha misy fanontaniana petrany zay vao mamaly ahoana nataonao an'ity dia mamaly ianao dia rehefa valiana koa le patron dia mba tsy manao hoe mbola mamaly valy ty ka ianao manontany any dia mamaly aka za tsy mila valiny ka rehefa tsy mamaly atezitra ianao mbola mamaly valy any ty tsy hainy ty toroteny taminy anay za mamaly valy fa mba samy mifampievitra na ny patron na ny mpiasa fa tsy hoe rehefa mpiasa koa dia manao tsindrio falavoko ny patron amin'ny mpiasa tsy mety koa zany dia anarina rentsika fa oka zay fa sao dia be loatra sao dia tsisy mipetraka tsony na ny ray aza fa dia trafika anao memahery ambava homana apo mieritreritra mena an'Andriamanitra ny dera sy ny aja sy mivoninahitra mandrakizay atao tsika hitsangana ivavaka ary amarana zany hafatra izany dia aoriana mivavaka dia iroso amin'ny fotoana manaraka isika Jehovah-Andriamanitra raha eo misaotrany amin'ny hafatra menao tamin'ity sabata ity fa manana manda tokoa zay my fiainanay ary matetika nirotana io manda amin'ny fiainana io fiainanay zay nilamindamina teo nirotana fidiram-bolanay zay nilamindamina teo nirotana fahasalamanay zay salama tsara teo nirotana tokantranonay zay nilamina tsara teo nirotana zanakay zay endry tsara teo nirotana dia nirotana tokoa ny mandanay fa nomenao torohevitra izay tompo mba ahafahanay manangana izany manda izany indray rehefa hitsangana nefa izany manda izany dia tsy maintsy hitsangana indray ny fahavalonay rehetra anakana an'izany fa matoko izay Andriamanitra raha eo fa tahaka ny tamin'ny andro ny Nehemia-paminany rehefa mivavaka sy mifadianina mirahina sy ny fanome hery sy tanjaka izahay tananay iray miasa ny tananay iray mitazona lefina tananay iray mandrafitra ny valanay misy sabatra dia hivoaka mpandresy izay ka rehefa anangana ny manda ny fiainana indray zay dia tafajoro izany manda izany ka dia hitokana zany amin'ny mpifaliana sy amin'ny irafidy arahany indray zay ho voninahitry ny anaranao misaotra koa raha eo fa na dia foy aza ny fijerinay sy ny fisainanay tahaka ny zakaiosy ka mba tonga nay trifatrifana ty sy mitrifatrifana tsisy antony rehetrarehetra zao lavalela famalivaly tonga nay tsy atakatra fijery lavitra mbola hividy zavatra foana rehefa tonga ny andro sabata dia mbola
hanambady hafa firenena ihany, dia mbola anaiky ny zanakay foana hanambady hafa firenena, dia mbola avoakanay ampanambadiana ny zanakay, dia mbola angatabady hafa firenena ihany zay. Fijerinay fohy daholo no mampatonga an'izany. Fa raha mba samba miakatra avoavo zay tompo hijery anao dia hiandrandra ianao ka hiteny hoe midina ianao fa hiatrano any antranonao ana dia mpanota ary ianao. Dia io avy indray ny olona tsy ho faly amin'izany. Fa inona indray ity imonomonona indray, dia zanakao zao ve dia tsy hatrena ny fanambadiany, dia zanakao zao ve dia tsy mba hampiana, dia efa izay ny safidy ny sisa, dia andatsa sy teny rehetrarehetra hoe efa metrana mpanota indray Jesosy na dia manao an'izany ary izy dia mbola vanginy ihany. Dia misaotra tompo fa ianao efa nilaza fa hoe za tsy tonga hitady ny marina fa hitady ny very sy hamonjy ny very. Dia ampahirizo zay tompo, mba anao taka ny zaka iosiko ka anao hoe ny atsasaky ny fananako omeko ho an'ny malahelo, ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avo efatra avoeny izany. Dia mba hiteny ianao Jesosy amin'izay fotoana izay hoe anio dia tonga ato amin'ity tokantrano sy amin'ity lehilahy sy vehivavy ity koa ny famonjena, satria zanaky Abrahama izayko. Dia anao ary Jehovah nidera sy nihaja sy ny voninahitra mandrakizay. Dia ta io ny fiangonana tsiraray avy, mba tsy ho rano andamoso ny gisana izany niafatra sy toritena mpitaina aminay izany, fa mba ho voana fafy amin'ny tany tsara ka dia avokatra zato avoeny. Anao ary Jehovah nidera sy nihaja sy ny voninahitra mandrakizay ho an'ilay zanak'ondry izay mipetraka okavananao mifona ao anay andro amanalina kosa ny nidera sy ny saotra sy ny laza hatramin'ny taloha indrindra koa mandrakizay. Haleloia, amen. Dia manasantsika ary mba hamonjy toerana.